Sijaninao mitaukanao Hilaiula nanovanao zaino lazainao Fa tsy zaino lazainy olone Tsy mikeshoana zao sy zao e Fizay lazainy teninao e Zay ao e Zay ao e Nalainao avy lavitra loatra fa nofidinao Nalainao avy lavitra loatra tena nitsalinao Nity antokinao nianako Borofo ny fiainako Fa nalainao avy lavitra loatra Ampiasainao Ilay olona nivonjenao Ilay olona nivonjenao Mitsaokanao Ilay olona nanaovanao Zaino lazainao Fa tsy zaino lazainy olone Sankeroana zao sy zao e Fizay lazainy teninao e Zay ao e Zay ao e Ilay olona narovanao mitsaokanao androany Jesosy Ilay olona narovanao mitsaokanao Ilay olona nanaovanao Zaino lazainao Fa tsy zaino lazainy olone Sankeroana zao sy zao e Fizay lazainy teninao e Zay ao e Zay ao e Zao Jesosy mitsaokanao e Andriamanitra tsy misy fiovane Tsy mandiso fanantenane Jesosy oh Zaino lazainao no nataonao e Andriamanitra tsy manary anay e Zay anao zay e Zay anao zay e Zao Jesosy mitsaokanao e Andriamanitra tsy misy fiovane Tsy mandiso fanantenane Jesosy oh Zaino lazainao no nataonao e Andriamanitra tsy manary anay e Zay anao zay e Zay anao zay e Tao ve ilay olona nokasianao mitsaokanao Nokasianao mitsaokanao Ilay olona nanaovanao Zaino lazainao Fa tsy zaino lazainy olone Tsy mikeroana zao sy zao e Fizay lazainy teninao e Zay ao e Zay ao e Amin'izao fotoan'izao indray dia tiako ianao raha anadino ny mombanao Dia tiako ianao raha hiaiko ny fahalebiazan'Andriamanitra Izy ilay Andriamanitra mahagaga Izy ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra Izy ilay Andriamanitra tsisy tsy hainy atao Izy ilay Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra Nao zazainao androany miara-anaiky fa izy ilay Andriamanitra be voninahitra Jesosy ianao ilay Andriamanitra ny fahagagana Ianao ilay Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao Izy amontoanao Jesosy Izy tahaka anao Jesosy Tsisy ny toanao Tsisy ny tahaka anao Tsisy ny afaka hitovy amin'ny fahalebiazanao Ianao ilay Andriamanitra mahay manasaraka ny ranomasina mena Ianao ilay Andriamanitra namoky olona tsy omby dimy arivo Ianao ilay Andriamanitra naharesy ny fahafatesana Ianao ilay Andriamanitra mampahiratra ny jamba Miteranao izay androany Jesosy
rehetra no izy hoaziny zavatra rehetra. Omeo voninahitra ilay Andriamanitra ao androany. Avereno achano hoe hoazy ny voninahitra. Misandrata Jesosy ianao ny Andriamanitra lehibe. Misandrata amin'ny seza fiandriananao Jesosy. Ianao ny Andriamanitra lehibe, ianao ny Andriamanitra tsisy toanao, lohalika rehetra madoalika eo anatrehanao, tsisy tsy miaiky ny falebiazanao. Enona ny zavaboary Jesosy manaiky fa ianao no Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia miaiky sy nakoka tanteraka eo ambanin'ny falebiazanao. Sandrata amin'andrika Jesosy. Amin'izao fotoana izao dia tsika indray ianao raha hiteny amin'Andriamanitra hoe Jesosy ianao ny fiainanay. Jesosy tsy mahavita teny izahay raha tsisy ianao.
ianao ilay mato anay dia androany izay teteny aminao indray hoe velona noho ianao izay ary velona ho anao izay Jesosy andreto izay androany miara-manaiky fa tsinitsiny izay raha tsisy anao tsy mahavita tena irery izay ary tehirizy izay mba ho eo ambany elatra ao foana isan'andro mba tsy hisy zavatra hampisaraka anay aminao fa mba tena ho eo aminao foana aza vela hisy zavatra hasaraka anay aminao Jesosy fa mila anao ny fiainanay mila anao ny mombamomba anay rehetra satria ianao ilay Andriamanitra iankina ny fiainanay ianao ilay Andriamanitra itokianay ianao ilay Andriamanitra terainay sy ankorofanay aza mahafoy anay Jesosy
ety an-tanana mafy an Jesosy. Alléluia. Tiako ianao androany raha mbola hifantoka hatrany dia tiako ianao raha hangataka ny herin'ny fanahy masina hoentinao hitondranao ny fiainanao fa tsika tsy mahavita tena irery tsika tsy mahavita ny fiainantsika tsika na amin'ny hery maha-olombelantsika fa mila ny herin'ny fanahy masina. Tiako ianao raha hivavaka androany hangataka ny herin'i Jesosy, hangataka ny herin'ny fanahy masina satria misy teny ao amin'ny Baiboly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo milaza hoe fa azo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina ao aminareo. Tiako ianao androany raha hangataka ny herin'ny fanahy masina. Jesosy io androany mbola misaotra anao indray izay raha toka mbola afaka mangataka ny herin'ny fanahy masinao. Fanahy masinao tafio ny herinao izay. Fanahy masinao aoka ny herinao no entinay hitondranay ny fiainanay, aoka ny herinao no entinay hitondranay ny asa fanofonay. Anaran'i Jesosy. Fanahy masinao feno ianao indray izay tafio ny herinao izay androany. Aoka tsy hoverinay na fotoana ariananay eto fa aoka Jesosy amin'ny fotoana ivoanay eto dia mitondra ny herinao izay. Ny anaran'i Jesosy. Oh
fanatrehan'Andriamanitra dia mitondra fahagagana amin'ny fiainanao. Fanatrehan'Andriamanitra afaka manasitrana. Fanatrehan'Andriamanitra afaka manangana. Fanatrehan'Andriamanitra afaka manova. Tiako ianao androany raha hivavaka satria eto Jesosy androany miandry ny etaetanao. Izy tiako ianao raha ngetaeta ary laza aminy Jesosy io androany aoka ny fanatrehanao nanova ny fiainako. Jesosy io androany ny fanatrehanao aoka isy impacte amin'ny fiainan'olona. Androany ny fanatrehanao Jesosy aoka isy tantaram-piainana iova. Ny anaran'i Jesosy.
tenenina izy hoe tsangana hoe raha mbola manana hery ianao ahafanao miteran'i Jesosy. Rariny dia rarintsika raha iterana azy. Raha ny fahatongavanao eto fotsiny dia efa mendrika iterana azy. Mihery ijoroanao eto amin'ity toerana ity dia efa mendrika iterana azy. Dia te hitenanao hoe ahoana ny tsy ahafahanao miterana azy androany. Tsika ianao raha hitsangana dia iteran'i Jesosy androany. Alleluia. Miaraba olona akaikinao dia teneno hoe tonga soa eto zionao e. Dia mijereva olona anankiray hafa tahin'Andriamanitra hoe ny fiainanao. Dia ataovy tsikitsikiana tsara, ahita fipoahana hoe ianao amin'ity taona ity. Ahita fitahiana hoe ianao amin'ity taona ity. Dia raha mba anao zany dia mamanaova amenna mafy be. Amen. Milohan'ny rosotsika amin'ny fandarina manaraka raha tiako tsika raha mba hifampivavaka. Mba raiso kely ny tagnan'ny olona akaikinao dia ndaotsika mba hifampivavaka. Tenena izy hoe za androany hoe tsy maintsy mivavaka ho anao e. Amen. Tenena izy hoe za androany tsy maintsy manonona fitahiana amin'ny fiainanao. Dia ataovy azo antoka hoe fa zao tananao raisiko zao tsy maintsy mandresy. Ndao iara hivavaka antsika asalaton'ny feonao. Raha eo misotranao zay mankasitrakanao trano no alafanay indray mifampivavaka amin'ity androany ity. Resy lahatra tompony fananay fa eto mifanatrehanao zay androany
ary nizaniza tonga mifanatrehanao tsy maintsy mandresy tsy maintsy tahiny nizaniza tonga mifanatrehanao tsy maintsy mahita ny voninahitra ao nizaniza Jesosy eo tonga eto androany rehetra zay androany miray fo miray saina hivavaka eto anatrehanao mangataka zay fanamasina mba ikasihanao fiainan'olona maro anasitrananao fiainan'olona maro mba hampandresenao fiainan'olona maro rehefa androany ty tena feno zava-panahy eto amin'ny toerana ty Jesosy andresenay ahitanay ny fanempiasanao ny fahatsaranao ny fitahinao ny fanambinanao irotsaka eto amangy anay eto hiasa ny anatinay ihany renao fanamasina te irizy ho mahatoky reto ralasanam-bavy reto mba tena ho lehilahy sy vehivavy mahery amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tsy zay intsony tompo le voahelingelin-javatra tsy zay intsony le olona azo sakana tsy zay intsony le olona morakivy tsy zay intsony le olona resy anaty fa tena manoatranao ny mpandresy araka ny teninao amin'ny alalanao le tianay androany fanamasinao hoentiko eto anatrehanao ny vahoakanao tiako mba tena hiaona aminao izy menakavy satria tompo ianao ny lazy hoe angony aty amiko ny olona tompo androany reto zay miangony eto tonga eto zay hitady anao tonga eto zay tompo mangetaheta-anao tonga eto zay fanamasinao te hifanatitava aminao mitariany ty fotoana androany ty Jesosy nizaniza tompo anatina ady tononoko ny fandresena ho an'izay olona zay nizaniza tompo mararina manana fianakaviana tsy salama tononoko ny heriny diankapoka taminao anasitra o tompo rezao anatina olana rabola manonona fahitam-potia manonona tompo vahaolana avy any an-danitra hikasika fiainan'olona maro eto amin'ny efitrano ety Jesosy misy tonga eto androany ao anatina vesatra oka tompo zay fanahy mavesatra zay androany ho rakofanao amin'ilay rano so zay miteny tsara lavitra no ny rany abela zay alahelo zay androany ho rakofana amin'ny rano Jesosy adio ary ho maivana ianao mialito misy saotra sahady Jesosy mankasitraka fanamasina dia rainay sy ankalazaina ny anaranao amin'ny anarany Jesosy Kristy amin'ny anarany Jesosy Kristy apetrao mifonao ndray ny tananao zao apetrao tsara mifonao dia mba angatao androany rehefa andeha eto ny tenin'Andriamanitra mba haniry ao anaty fonao tena tonono mihitsy aoka hoe ny foko androany mba haniry ny tenin'Andriamanitra aoka hoe ny foko androany mba mora handray tenin'Andriamanitra ny foko hoe androany tena ho voakasiky ny tenin'Andriamanitra asanatony feonao hiary vavaka tsika rehetrarehetra raha eo nreto zay mivavaka satria anao le niteny hoe tsy tsara raha tsy mivavaka mandraka riva ny olona ka tsy reraka androany tompo mivavaka zay ny amin'ny toe-ponay mivavaka zay ny amin'ny toe-tsainay ny amin'izay rehetra mombanay mangataka aminao zay mba midinina hoento ny herinao amidinina hoento ny fahasoavanao amidinina hoento ny fanambinanao amidinina hoento Jesosy lay herinao amanga ny fonay ary raha nire Jesosy ny teninao zay dia aniry ny anatina ihany ny teny aniry ny anatina ihany Jesosy zay fahasoavanao zay miasany anatin'ny lalan-ranay any amin'ny fo any amin'ny saina eny tompo hatramin'ny micro ampiasainay oka hiasa anatin'ny regny ny herinao androany tompo mangataka mba omenao hery zay tonga eto omenao vahaolana zay rehetra tonga eto omenao fahasoavana zay rehetra tonga eto oka Andriamanitra androany zay zavatra mba nomaninao antsara avy hidina ny anatina ihany tianay Jesosy zay androany mba hiaona aminao amin'ny alalan'ity fotoana androany ity amin'ny anarany Jesosy amin'ny anarany Jesosy vavaka manokana ho an'ny tenanao ndraytsika zao apetrao milohanao ny tananao tena mangataha mba ho isy fanahy vavaka hidinao anatinao zao tena mamangataha mba tsy hanao tsony le vehivavaka amin'ny vavaka tsy le mitsony le lehilahy amin'ny vavaka fa mba hirotsaka aminao androany ny fanahy ny vavaka tena tonono mihitsy hoe le fanahy ny vavaka Jesosy arotsay ato anaty asanatony feontsika rehetrarehetra misaona tompo raha mbola afaka hivavaka zay tompo androany mangataka mba hidina amin'ny sampatan'olona eto nizanizy izy tompo na manaraka ny direct na eto amin'ny efitrano ty oka hidina amin'izany olo zany ny fanahy ny vavaka ary oka tompo tena ho lasa lehilahy sy vehivavy ty vavaka reto mpanomponao rehetra ary amin'ny taona 2025 ty tsisy atorotoro fa tena hiditra ao anaty vavaka hiaina ao anaty vavaka hifankazatra amin'Andriamanitra tompo te handreanao ne zay te hifanerasera aminao ne zay ianao le nilaza hoe mifankazara ny stody hiadana ianao ary zany natongavany soa aminao mangataka zay tompo androany mba ampidinina hoeto zay fahasoavanao zay te hiaona aminao zay te hifankazatra aminao zay oka tompo le fanahy tia vavaka le fanahy ny vavaka
arotsaka ny anatinay le herin'ny vavaka amangany fiainanay le osotry ny vavaka hidina ny anatinay tompo le fanany vavaka fanamasino arotsay amin'ny sabatan'olona ampidino amin'ny sabatan'olona ao mba tombanana fiainan-bavaka zay mba tena ity vavaka zay zany mba fanirianay Jesosy hoentinay eto anatrehanao amin'ity fotoana ionanay aminao androany ity mankasitraka fanamasino dia rainay ianao ankalazainay ianao mankasitraka dadamalala andriamanitso tsara velatsia fa dia zavatra mba haniampona ho any mba aboray ao anatrehan'ny tompo androany tena teneno anazy za Jesosy tonga eto io hoe te hiresaka aminao za makasika an'izao mba te hanazava aminao za Jesosy makasika an'izao tsy fantako mety ao anatina aty ianao tenene za eto Jesosy hitona ny atoko eto anatrehanao mety ao anaty tsy fisiny ianao lasao an'Andriamanitra za Jesosy agnaty fahasahiranana ramboly tonga eto mitady ianao tonga eto magniry mafy ianao tonga eto mangetaheta anao aboray ao anatrehan'Andriamanitra tiako androany tsy hafahafa mihitsy ianao ilaza amin'ny tompo ilaza amin'ny fanamasina hoe ampio za Jesosy tonga eto za hitady anao hatramin'ny maraina no tadiavako anao manoatra noho izany no tadiavako anao rehetra tompo mangataka aminao zay miasa eto ianao androany tianay loatra tompo ny mba hifanena aminao tianay loatra fanamasina ny fanerasera aminao ka ny andro alahady androany tsy avelany andaly fotsiny fa mba hitenenana eto hoe mila anao ny fiainanay Jesosy
milanao ny ara-bolanay milanao ny émotionay milanao ny ara-pitiavana milanao tompo ty fiangonany tia milanao ny fiainam-pananay milanao ny fiainam-bavakay ny fadikanina zay ataonay manomboka amin'ny herinandro rapitso milanao Jesosy fenoy zay fenoy zay fanamasinao milanao ty fiangonany ty manatona anao zay androany enao nilaza fa zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy reto Jesosy ny zanaka ziona firaisana nalana vavy androany manokatra ny vavany iresaka aminao enoy izy Jesosy valio izy tanteraho aminy etaetapony zay mba fanirina eto androany Jesosy aoka mba hovalinao ary hovalinao mihoatra lavitra tiako mba samby hivavaka antsika riavana azavarina fotsiny ianao hoe tonga eto fa mivavaha ianao oka ianao mba hiona amin'Andriamanitra oka ianao mba hiresaka amin'ny fanamasina ataoko mihitsy androany hoe mivavaka amin'ny fona manontolo ianao mitanisa eo anatin'Andriamanitra ianao ny alahelinao resao anazy ny tebotebonao fotoana zao anararaotanao iresah miresah amin'Andriamanitra fanamasina tsy miafina aminao ny fiainanay ianao malala ny zavatra ianao tompo mahafantatra ny mombanay rehetra zay androany manatona milanao ny fiainanay mankasitraka anao zay dretsa tonga iderana dretsa
salama tsara daholo tsika jiaby ary manantena fa itianao androany dia dia andro iaonanao amin'Andriamanitra ingany mba tena iaona amin'Andriamanitra ny fanahinao androany tsy iaona amin'olombelona fa iaona amin'Andriamanitra amen ary mila manana fahazarantsika ry avana mivavaka mila manana fahazarantsika miditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra salam regny zay mba hitaritako anao foana asako faza mitarikely dia mba miezaka foana amin'ny taonanao hivavaka maro amintsika anao nge tsy mavita mivavaka ny an-trano any dia mba eto anao mba taritiko mivavaka dia ohatran'ny regny ny fanaovana anazy raha mba manana ianao any an-trano any telefôna azonao enona hira dia alefaso hirahira dia sady mivavaka ianao efa misy fotoana malalaka kely dia mandefa hirahira amin'ny telefôna amin'ny radio amin'ny carte tsy haiko amina subwoofer amin'ny regny speaker regny matetika mazatra antsika le manao karaoké fa mba azo atao koa manao karaoké évangélique avoronao fianakavianao andao tsika hoe iankoka ao anatrehan'Andriamanitra dia lasinareo miankoka dia azadigny fa mitondra-mbavaka micro-na regny mbo hazava tsara be amen dia miarahaba antsika rehetrarehetra tonga soa amin'ity alahady ity ary za dia mba te hivavaka manokana foana ho anao zay sambany hoe voasambany androany mihitsy anao mba tonga eto mba manasanao za mba hitsangana vetivety ho an'izay sambany tonga eto hoe voandroany mihitsy anao mba tonga eto aza megnatra vao mitsangana mba hivavaka ho anareo zay amen mirary anareo za mba hotahin'Andriamanitra ny fiainanareo manonona za fahasoavana fiadanana fitahina ka raha sitrakareo dia ndao mba hiaraka amerina vavakantsika petrao mifonareo ny taninareo dia avereny hoe Jesosy eo manatona anao za androany raisiko ianao Jesosy eo ho tomboko sy mpamonjy ny fiainako mamela ny heloko ianao diovy amin'ny ranao aho fafao any amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anarako fa soraty any amin'ny bokin'ny fiainana manomboka androany Jesosy eo apetrako ampelatananao no aviko rehetra apetrako ampelatananao ny faniriko rehetra ny adiko rehetra hoentiko eto anatrehanao zanak'Andriamanitra manomboka androany amin'ny anarany Jesosy amen atsika fiangonana kosa eo ihany nareo mitsangana ihany nareo atsika fiangonana kosa hivavaka ho an'izareo mitsangana ihany nareo fa hivavaka ho anareo zay ndao tsika mba hivavaka ho an'izareo mba ho tehirizin'Andriamanitra mba ho ela velona nininona mba faniriny zareo anatrehan'ny tompo omeny Jesosy an'izareo zany androany hiara hivavaka tsika tompoko raha eo misaotranao zay raha mbola afaka hitondram-bavaka nyreto fianakaviana ireto vao tonga eto izy androany tompo hanompo anao raisinay ampitiavana ary anononanay fahasoavana hirotsako amin'ny fiainany anononanay fitahina hirotsako amin'ny fiainany ary miantso fandresena Jesosy nininona aty eo amin'ny fiainan'izy ireo ambaranay fa mandresy izy ireo amin'ny anarany Jesosy tehirizy izy tompo mba azoto hivavaka azoto hiara-dalana aminay amin'ny lalana mankany an-danitra amin'ny anarany Jesosy amen dia reto mba misy autocollant mba souvenir eo mpitsanganana eny nareo regny vetivety misy fagnomezana kely regny mba menay nareo autocollant izy igny souvenir mba ho fahatsiarovantsika ho antsika fiangonana moa aveo raha mila an'le autocollant anao dia manatona ty aloha tia amidy eto aloha eto regny 5000 francs ray fa ho an'ny vahinitsika kosa mba homentsika an'zareo maimpona autocollant izy igny manjara apetaka amin'ny rindrigny manjara atao amina baiboly manjara atao amina télé manjara atao amina moto manjara atao amina toerana rehetra zay tianareo na amin'ny armoirenareo ozy koa hoe fipoahana sy fitahina zany ho tonga agnaty tokantramonareo manomboka androany teatanana mafitsika ho an'Andriamanitra dia mahazo toerana tompoko amen mahazo toerana faly zay mandray anareo ary matsiaro hoe manan-kavagna zay manana anareo aza mihafahafa fa eto izy io na firaisagna zay natsangany tompo ho antsika vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka na mahantra ianao na manan-kareny ianao na fotsy na mainty na lava na fohy naizanaiza fiavianao zay mahaziona firaisana antsika ato tsisy fagnavakavahana ato fa miezaka tsika ato mba hifankatia miezaka tsika hifanohana sy hifanampy tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra mbola sitsika tia tanan'Andray mandeha ho an'ny tompo dia ho anareo vaovao regny zany rehefa aveo afaka nareo mba mijanona fa misy fiaraha-misakafo zay efa nomanina eto isaky ny alahady miaraka amina vilia sotro zany anao rehefa avy agny an-tragno mbola angataka amin'ny tompontsika mba azo vilia sotro ary tsy avelako moa zigny fa tsy maintsy azo tsika igny amin'ny taogna ty
mba tsisy mitondratondra vilisy sotro avy an-tragno tsotro fa milahatra eo ny vilisy sotro amen ary iezaka koa tsika agny mbola magnentagna atsika rehetrarehetra trany ho anao zanaky ty iraky ty zay mba manana moyen agnamboatra chapiteau tsika eo velany eo atao lavalava be avy aria jusqu'à mifarany amin'ny lalagna ato dia ho asiagna seza sy latabatra seza moa tsika reo fa managna fa latabatra zany mbola hitadiavana dia ho anao zay mba afaka hifanoana amin'izany vision zany misokatra ho antsika rehetrarehetra zany mila latabatra tsika mila chapiteau tsika dia mazava ho azy moa rehefa agnamboatra chapiteau zany mila vy efa nisy nandrefy zay teo maly ampinoana be fotsiny mba nasaiko nandrefesagna an'le izy inoko fa amatsy atsika Andriamanitra dia mamaragna ny fifadikaniny atsika mba managna vinavina managna vision mba hiara hifaly tokony zany amin'ny famaranagna fifadikaniny tokony efa misy chapiteau eo amen tokony efa misy latabatra eo dia amin'izay tsika tsy mitangorona be ato anatiny ato fa samby feno dia afaka asiantsika chapiteau koa igny avelany rehetrarehetra igny ambony latabatra daholo tsika jiaby miara misakafo raha mba sitraka ao zany mba ataovy tia tanana mafy be ho an'i Jesosy zany zavatra zany mila moyen daholo ry havany ka ho anao ataoko regninao zany amin'izay tonga aminao malakilaky volanao zay mba hoe hifanohana hoe ndao zay pasteur mba hifanohana amin'izany vision zany tsy ho anay mivady akory zany fa ho an'Andriamanitra ho an'ny fiangonana ho antsika rehetrarehetra dia afaka mba mifanatona dia mba mifandinika hoe inona no azonao raisina ao anatin'izany rehetrarehetra zany tahin'Andriamanitra tsika agnatanteraka fanatitsika zao raha niomana ianao dia raiso any ampelantananao asandrato amin'ny lanitra fa hivavaka ho an'izay fanatitra nomaninao zay sika amin'ny anaran'i Jesosy ray masinao misaotranao raha mbola afaka mijoro eto anoloany reto mpanomponao reto hivavaka ho an'izao fanatitra izao amin'ny mahasolo-tegnanao anahy tompo no mba hitondrako ny feo mankany aminao fa io tompo ampany amin'izay nitahinao ny tsiraray avy oka mba hiakatra ho didika azo manimpofony eo anatrehanao hitondra fahasoavany hitondra fanambinany hitondra fitahina ho an'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy raiso tompony ampafolo-kareny raiso ny fisaorana sy ireo karazana fanohagnana ny asan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen dia tsara marina ihany koa afaka tonga dia mitsangana ianao avy any aoriana agny fa efa misy zany zao le carte partenariat tsika le efa ataontsika isan-taona iny le fandraisantsika anjara par mois moa le izy dia ho an'izay mila zany rehefa mirava avy eo manatona ianao dia omena le carte partenariat vaovao 2025 mandrosotsika avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra Sanandro, Zeni Mapanuko, Aturu.
mahova fitiavako anao zegny anjeny sosy Amen. Teneno amina akaikinao andry tenin'Andriamanitra tsika zao hoe. Alleluia. Agnisan'ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra daholo regny. Hitanao rehefa mandeha eto ny taribavaka tokony mifantoka amin'izigny ianao. Tsy hainao amin'igny taribavaka igny ny fahasoavana anao no mikorina. Misy mitarika anao ndray eto amina fiankofana tokony mifantoka amin'igny fiankofana igny ianao. Tsy hainao agnatin'igny ianao le miankohoka igny ianao no mandresy. Mandeha ny fanatitra, mifantoha amin'ilay fanatitra. Satria zavatra rehetra atao eto dia atao miaraka amin'Andriamanitra daholo. Karaha ndray teny ianao androany hiaraka amintsika eto ny tompo ao anatin'izany teny zany. Dia tena mifantoha ianao. Ataovy amen zany. Ndao mba hivavaka aritsika mba ahafahantsika mandray an'izany teny zany tena mangataha mihitsy androany mba tena teny velona nidina ao anatinao. Révélation hidina amin'ny fiainanao, ampandresy anao ny tompo ao anatin'izany teny zany. Asandrato ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo mbola tsy mitsary zay mametraka ny fotoana ampelantananao. Mangataka zay fanamasina mba ampidinanao indray androany ilay herin'ny teny, fahasoavanao anatin'ny teny, zava-miafina ao anatin'ny teny, hidina atao anatinay. Ampianaro zay Jesosy, omeo tolotsaina, omeo hery, omeo fahasoavana. Ary aoka tompo tahina ny fandrenesana an'izany teny zany rakofana amin'ny ran'i Jesosy zany teny zany. Mankasitraka fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerantsika rehetrarehetra. Faly miarahaba mamerina ny firarintsoa ho antsika menakavy tonga soa eto ziona androany. Araka ny fandresako teo misy an'ity carte ty zany ty le hoe carte partenariat. Zany hoe enao zany mba te hanohana n'ity fiangonana ity amin'izay mba fahafahanao manao. Isan'ny taona misy an'izy ity. Zany hoe manomboka janvier jusqu'à décembre. Dia natao mirary dia mirary ny fandraisana anjara. Hatramin'izay moa sy nataontsika 1000 ariary miakatra. 5000 francs zany ohatra hoe mois de janvier no 5000 francs, février 5000 francs, jusqu'à décembre 12 volana zany no mamparticiper 5000 francs. Marigna fa tsy antery zany so dia misy mandika vilagna ndraiky zay koa ndraiky va izy ony forcegny magnefa vola isam-bolagna ndraiky ony mivavaka koa zao. Tsy zany fa anohana atsika iasan'Andriamanitra. Nareo miara mahita ny asa zay ataontsika akato fa maro be ny zavatra ilagna vola. Hatramina micro tsy mazava ilagna vola daholo. Hatramina seza petragna ilagna vola. Hatramina zavatra jiaby hitanao amin'ny sisiny regny ilagna vola. Dia ity carte ty ataontsika izy ty mba ahafahantsika magnomea antsitrapo manohana ny asan'Andriamanitra. Nareo miara mahita eo fa mahandro sakafotsika to isan'andro, isan-kalahady ho an'ny olona rehetrarehetra. Mampiasa an'ireo bus ireo tsika. Miezaka tsika manolo ny fitaovana atao am-piangonana hatramin'ny vidin'ireo groupe-tsika ireo mbola misy kely sisany izy zao dia ireny zany ilagna vola daholo ireo caméra ampiasaintsika ireo mila vola. Dia raha sitraka ao afaka mba miparticiper ianao.
dia manomboka amin'ny arivo ariary miakatra ho a sendra zany anao mba fantanao mba mandresindresy ianao ataonao rehetry anao isam-bola raha mba hitanao anao hoe olona tahin'Andriamanitra ataonao 10 millions par mois ianao ny sasany moa ataony milliard mihitsy dia tsisy maharatsy anazy za milaza amintsika rehetrarehetra fa raha mba atsika rehetrarehetra no mba mipartisipe manohagna asin'Andriamanitra mino zay fa tsy manahiragna aby magnano an'izany sapito zany miantoka lasety hinanan'olona dia miankina amin'izay finiavantsika zay zany le izy dia aza maka référence amin'olo sahiragna anao fa maka référence amin'olo mitovitovy aminao so dia misy mahita iranina nagnano 5000 avy loha izy magnano 5000 fa nenao ataovy amin'ilay zakanao misy fomba fagnoharako zay a samby mihinan-kanina ho na éléphant na piso na saka fa tsy mitovy ny anina hoanin'ireo ny saka omenao zavatra kely dia efa voky izy fa ny éléphant tsy vokina zavatra kely zany dia jereva amin'izay ngereo raha vao mamoaka déchet tsy mitovy ny zavatra vokany ny éléphant amantonina ny déchet avokany fa nena saka kely dia kely donc zany misy olona kapasité-na saka zay ny mba zakany ka tsy azonao forcena izy kely no miditra aminazy kely koa no vokany fa raha anao mba manana le kapasité-na éléphant manaova zavatra ngezangeza kokoa asa mba azonao ve zavatra tiako tenenina amin'izany tsy hoe magnohatra anao amina piso ndraiky azafady koko ny ava izy fa nanjary piso koa zay toko efa mandray vilagna ndraiky ianao zay raha agny amin'le zay ndraiky ny andraisanao anazy fa dia hifonagna sady magnazava fotsiny aho hoe aza miady varotra amin'ny fahakelezany hafa fandana mba mahita ny fahalebiazanao dia misy an'reto karta reto zany mba hatsangano ny tagnan'izay mila dia ampagnatiriny eny aminao eny le izy dikan'izany zany tokony efa miazakazaka le mpizaran'le izy fa tsy mila ndesina mbavaka tsony dia zay mila zany mananga tagnana fotsiny dia isam-bolagna izy regny no aterina par mois zany ny agnaterina anazy raha sendra ka tsy mahazo anao zao mbola afaka mahazo anao raha riva après midi sendra tsy mahazo anao après midi mbola afaka mahazo anao maray latsinainy tainy Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia mba tiako mba hoenonao tsara zao filazana manaraka zao makasika ny herinandrotsika asivy bravo mafy be aloha an'io herinandro vaovao io fa manomboka rapitso alatsinainy tsika mifady aniny maninona hoe tsika jiaby dia tokony mba tsika rehetrarehetra ry avana mba miaraka anatin'izay fifadikan'izay raha ohatra ka salama tsara ihany ianao fa tsy marary ho an'izay marary na manao traitement dokotera misy option anankiray faharoa hoe mifady hena tsy mihinan-kena zany fa mihinagna sakafo rehetrarehetra fa hena ndreny tsy hohaniny na anao zany hiditra amin'le tsy misakafo mihitsy raha tsy arivariva amin'ny enina tsika misakafo afaka misotro rano ianao afaka misotro jus ianao fa ventikanina ny tsy hohaninao fa arivariva ianao vao mihinagna zay sakafo tianao hohanina fa ny option anankiray faharoa tena hoe mihinagna rehetrarehetra ianao ankoatra ny hena ndray zany mba fadianao reo zany afaka misafidy amin'ireo ny olona rehetrarehetra tsy ankanavaka ianao ihany mahafantatra zay tandrify sy tokony hidiranao amin'le izy ka dia mirary antsika rehetrarehetra mba avita fifadikanina hatramin'ny farany asentsika tia-tanana mafy be ho an'i Jesosy zany ka hotoizantsika ny lesona zay efa nizaraiko ihany izy ty tamin'ny maraina teo fa mbola tiako hotoizana amin'ny anaran'i Jesosy makasika ny atao hoe fiainana ara-panahy efa azavaiko atsika foana mbola veriko androany fa izasenao dia tsy inona fa fanahy napetraka ao anaty vatana zay ny olombelona tsiraray avy na lehilahy na vehivavy fanahy napetraka anaty vatana zay mahatonga atsika rehavana mbola mety maty satria vatana le hipetrahana ary voasoratra anaty baiboly zany hoe tahaka ny anendrenan'ny olona ozy izy ho faty ndray mandeha zany hoe ny olombelona zany dia efa voatendry tsy maintsy ho faty ndray mandeha fa rehefa afaka zany ozy dia izy fitsarana atsika reo zany mbola andeha ho tsaraigna inona le andeha hitsaragnanao le zavatra nataony fanahinao io tao anaty vatana vatananao tsisy raha andeha hitsaragnan'io zany fa le fanahinao nandeha ho tsaraina raha miala amin'ny vatagna ny vatanantsika rehefa maty dia alevina fa ny fanahintsika igny no mandeha miona amin'Andriamanitra ny fanahy rehetrarehetra nefa dia mahatadidy tsara na agnaran'olo na ny agnarany
sy ny toerana misy anazy. Na fagnahana izy io na fagnahana izy. Rehefa miala amin'ny vatanao io ny fananao dia mahatadidy tsara. Ary ny olona rehefa maty io fananao io miteny, miresaka. Ary tsy vitany hoe miresaka io fa afaka miaino koa. Dia pourquoi pas nefa ny izao agnaty vatana no tsy afaka miresaka, no tsy maheno ninina. Eo zany tokony question maventy be mba apetraka anao. Fa maninona ny fananao no tsy mahavita miresaka amin'Andriamanitra? Fa maninona ny fananao no tsy maheno ninina avy amin'Andriamanitra? Voalaza ny Baiboly ao amin'ny Galatiana toko 5, andininy 9:40. Galatiana 5:16 ozy hoe mandehana amin'ny fanahy ozy izy ianareo mba tsy hatanteraka ny filanofo. Mandehana araka ny fanahy mba tsy hatanteraka ny filanofo. Zany hoe io nofotsika io zany te handoto an'ilay fanahinao foagna programany. Satria fantany fa izy tsy azo atao ninina. Nofo zany tsy azo tsaraigna. Nofo zany tsy azo atao kôry. 80 taona na 80 taona mitovy amin'ny akanjo anaovanao ny nofonao. Tanao io akanjo io mitovy amin'ny tragno ipetrahanao ny nofonao. Miditra koa anao dia mivoaka. Ka tsy normal revana raha ohatra ka io tragno ipetrahanao indray lasa mibaiko anao. Enoy tsara. Tsy normal raha io tragno ipetrahanao indray lasa mibaiko anao. Tsy normal zany hoe mipetraka amina toerana anankiray anao, villa anankiray na tragno étage anankiray, dia io tragno io no mibaiko anao, mandeha amin'ny sisisiny ery dia lasa ianao amin'ny sisisiny. Miakatra ambony fandriana dia miakatra ambony fandriana. Mivoaka kely tany aloha dia mivoaka kely tany. Tragnonao no mibaiko anao. Tsy normal zany. Or nefa ny ankamaroan'ny olona, ny ankamaroana kristianina dia io nofony io no mibaiko anazy. Jerevy tsara, misy olona zao raha ohatra ka niady amin'ny vady izy na nanana problème izy amin'ny fiarahamonina misy anazy, mavita mandeha miasa fo izy, mavita mandeha manao bazary fo izy, fa tsy mavita mandeha mivavaka. Izy any ao ambadika zany nofo aman-draha, nofo aman-draha. Dia ozy ny Baiboly eto hoe mandehana ozy izy araka ny fanahy ianareo mba tsy hatanteraka ny filan'ny nofo. Karakory moa io mandeha araka ny fanahy io? Voalohany indrindra raha te handeha araka ny fanahy, mila mandray an' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana. Zay natonga anaty eo nampitsangana an'iregny olona vaovao regny hoe ndao antsika hiaraka amerina vavaka. Igny vavaka nasiako naverinareo igny dia fandraisana an' Jesosy Kristy. Ary raha manana fianakaviana ianao tsy salama agny amin'ny hôpitaly, aza maika hoe agnantso dokotera spesialista fa mba hampandraiso an' Jesosy aloha izy. Satria nizaniza marary, na dia fa eo ambavahoana ny fahafatesana azy izy nandray an' Jesosy dia voavonjy izy zay. Voavonjy ny fanahiny. Satria ozy ny Baiboly zay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Fiainana inona? Fiainana mandrakizay. Aza digno raha mba misy olona mihaona aminao, miadiva varotra mafy mihitsy mba hahafahany mba mandray an' Jesosy. Na dia fa eo ambavahoana ny fahafatesana izy nandray an' Jesosy, voavela ny elony ary possible mandova ny lanitra izy. Amen. Fa marobe ny olona maty fotsiny tsy mandray an' Jesosy. Ka eto za dia magnafatrafatra antsika rehetrarehetra, raha te ho ara-panahy aloha ianao mila mandray an' Jesosy. Amen. Mila mandray an' Jesosy. Iza moa Jesosy io le teny tonga nofo. Ny afantaranao fa tegna ao anatinao Jesosy tsy sarotra aminao mankatoa tenin'Andriamanitra. Zay ny signe anankiray. Malaky be afantaranao azy. Mety be amintsika moa indray mametraka fanontaniana hoe est-ce que mbola atao anatiko Andriamanitra? Mbola miaraka amiko foana ve ny osotra? Mbola misy herin'Andriamanitra ve atao anatiko? Satria ozy zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny afantaranao fa mbola ao anatinao Jesosy, tsy miala amin'ny fiainanao izy fa miaraka foana nareo, tsy manana olana ianao mifankatoavana tenin'Andriamanitra. Fa matoa zay ianao manomboka manana difficulté amina obéissance, indrindra fa mifankatoavanao tenin'Andriamanitra, dia nanomboka nametraka an' Jesosy any ivelany ianao zay. Dia igny mahatonga anazy eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe indrozy mijoro am-baravarana ka mandondona. Igny phrase igny zany natokana ho an'ny olona rehetrarehetra zay nametraka an' Jesosy any ivelany. Ohatra hoe raha vao makasika ny tokantranony dia any ivelany Jesosy, fa fomba nrazana foana ny eo. Makasika ny arabolany any ivelany Jesosy, fa izy menakavy ihany no migery an'io.
makasika ny fahasalamany agny ivelany Jesosy. Maro amintsika rehefa manomboka misandatra, rehefa manomboka mety ny ataontsika dia ohatrany tsy te hiankina amin'Andriamanitra zany fa mandeha amina calcul raha jiaby. Ka raha tianao ianao ho lasa ara-panahy, raisy Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy fiainanao. Mankatoa tenin'Andriamanitra. Ary ny anarantsika foana zany nandritra ny herinandro fa ny fatran'ny fankatoavanao tenin'Andriamanitra ny herin'ny vavaka sandratrao. Misy vavaka sandratr'olo io zany tsy tonga any amin'Andriamanitra aby. Ary zay mahatonga amin'ny vavaka n'olo sasany tsy mivaly. Satria io zava-panahy io dia baikony ny anaran'i Jesosy. Na inona na inona. Ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy sy ny teny iray ihany. Ary zaho izy no teny tonga nofo. Jesosy teny tonga nofo. Aiza ho aiza ary mba finananao an'ilay teny mba ho tonga nofo ao anatinao. Ka raha te ho ara-panahy mila mankatoa. Tainy Jesosy anenao. Amen. Ka anisan'ny resantsika tamin'ny maraina iverenako kely ho an'ilay tsy tao anisan'ny zavatra tegna takina raha te hiditra amin'izany atao hoe monde spirituel zany ny fahaizana mangina. Mila mahay mangina. Indray ianao io misy zavatra te hitabataba be any anatinao any. Ary ny sasany ary moa tsy mahazo aigna hono izy raha tsy tafavoakany zany ny zavatra ao anatiny. Nefa indray iny zavatra avoakanao igny manimba olona. Iny zavatra avoakanao igny mety mandrava tokantragnon'olona. Iny zavatra avoakanao igny mety manimba ny vadinao. Iny zavatra avoakanao igny mety tsy mety amin'ny fiarahamonina misy ianao. Nefa ianao dia mizingizina ny anara tsy tafavoaka tsy mahazo aina. Mba apetrao kely ary ny fanontaniana. Raha avoakanao izy igny dia miteraka inona? Fa za maika fotsiny amoaka. Resako zany amin'ny TikTok eo. Anao moa raha mba te hahita anao mba midira amin'ny TikTok nakao anao. Isan'andro zao mananatra foana. Le hoe David Rakotona ny rasina zay. Ao za matetika miteny raha tezitra ho anao na malahelo aza malaky manapa-kevitra. Aza malaky miteny. Fa ny teny rehefa lasa dia sahala amin'ny rano raraka tsy azo averina tsony. Azonao le izy. Raha malahelo ianao aza malaky mandray décision. Fa iny décision-nao iny mety vidinao lafo. Zay le hoe fanahy napetraka agnaty vatana. Aza manaiky bekoany le vatana ianao fa tokony ho ara-panahy ianao. Ianao zany tokony fanahinao zany tokony ho maître ny fiainanao. Or nefa ny famadika le izy indray lasa le ara-nofo indray ny maître ny fiainanao. Ka ny ahatonga n'io vatanao io anaiky bekoany fanahinao dia tsy misy ankoatra ny fifadikany. Io rery ihany. Izy koa raharaha zany vatananao agnaty fifadikanay folaka. Karazana dressage atao an'le nofo izy io. Karazana fitezagna an'le vata. Izagna zany izy bekona hoe anao hitady an'Andriamanitra zava-panahy zany. Repolo ianao. Tsy nomegna anazy le zavatra nitadiavana. Manomboka eo raha vonona iroso ianao agnatin'ny fahamasinana sy fahamarinana, manomboka eo ianao lasa voabaikonao le nofo fa tsy mibaiko ny fanahinao. Zany izy hitondrako anareo mandritra ny 120 andro hoe ndao hifadianina. Tsy misy ankoatran'izany ihany ny fomba ahafahanao mifehy ny nofonao io miditra agnaty fifadikana. Satria rehefa ny rahantsika malala fa ny reproduction de l'homme dia ao anatin'ny kibo. Akao misy tranon-jaza amin'ity party ty. Aketo. Donc zany zay zavatra miditra agnatin'ny vatananao io misy fiantraikany amin'ny fanahinao. Zany natonga ny John na mpanao batisa nisy fotoana tsy nekegna nihinagna sakafo hafahafa na ny reniny na izy. Dia ohatran'izany koa i Samson nisy karazana sakafo tsy nekegna nohaniny Samson. Dia amin'ity ndray mitoraka ity misy karazana sakafo mba tsy ekena hohaninao ventikana manomboka maraina jusqu'à hariva na hena dia mba anjaranao mba misafidy. Tahiny tompo ianao. Mino zao fa hiarakintsika hifadianina asivy ty an-tanana mahafoan'i Jesosy are. Dia ataovy am-pinoana ry avana, ataovy am-pinoana. Ataovy am-pinoana. Rapitso moa tsika rapitso hariva
mino fa efa vita le traktatsika amin'izany zay ho zaraina amintsika rehetrarehetra dia mba samy mba manana an'igny atsika ny an-tragno agny mba igny mba ndesinao ambavaka. Mino fa mbola misy ramana papier ao zay dia avoakatsika le izy dia ho zaraina amintsika hoe reto mba antom-bavaka hoentinao ambavaka mandritra ny fifadikany. Dia isaky ny tonga ry am-piangonana atsika jerevantsika tsiraikiraiky reo. Amen. Tena ho jerevana tsiraikiraiky mihitsy reo rehefa tonga any am-piangonana antsika. Dia ezahana agnatiny koa ny mba ahafahanao miaigna agnatina fiainam-bavaka, mba ahafahanao mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mba ahafahanao mandresy. Dia mila mifantoka atsika. Ny olona teo ara-panao zao teo mianatra mangina. Le mangina resako eto tsy vava fotsiny akombony, fa mianatra anao mampangina ny sainao, mianatra anao mampangina ny fonao, mianatra anao mampangina ny feon'ny fetretanao. Satria misy rehefa ny karazan'olona na dia eo am-piangonana eo izy milaza izy fa mifantoka, masony mikipy, vavany tsy miteny, fa ny sainy mandehandeha any bazary kely any. Dikan'izany tsy hainao le mangina. Jesosy rehefa ampianatra ny mpianatra anazy ny vavaka dia ozy raha mivavaka nareo dia arindrino ny tranonareo. Efa nresako anao teo fa isika dia fanahy napetraka ao anaty vatana. Dia ivatana izy le ianarana afody, afody sofina, afody maso, afody vava, afody ny feon'ny fetreretana, afody daholo, akatona daholo reo tebiteby agnatin'ny fonao rehetrarehetra. Fa lasa ianao mifantoka amin'Andriamanitra hoe Tompo, na eo ary reo zavatra magnodidina anareo, ifandray aminao za androany, ivavaka aminao za agnatin'ny 120 andro. Milanao za Jesosy e, apetrako tanterako ampelatananao fiainana anahy. Ataovy hoe amen zany. Amen, amen, amen. Alleluia. Ka matetika Andriamanitra rehefa aneo zavatra dia tsy maintsy amina toerana miafina, toerana miafina. Dia antsaranao zany mitady ny toerana miafinanao io. Aiza le toerana miafina? Sao dia agnaty fifadikanana le toerana miafina, sao dia amin'ny alalan'ny famonjenao anio isakariva le toerana miafina, sao dia mba amin'ny alalan'le vavaka isaky ny alahady après midi eto le toerana miafina, sao dia amin'ny alalana fanomezanao mahantra le toerana miafina. Rehefa aneo zavatra Andriamanitra dia amin'ny toerana miafina. Dia zay olona mikaroka ihany no mahita anio. Ozy ny soratra masina, hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ny mankaty ozy izy, ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana. Ary zay mandrombaka azy amin'ny kery. Possible agny amin'ny toerana zay tretretanao akory, ny toerana miafina tian'Andriamanitra ihaonana aminao. Ary ny alalanao fa mihaona aminao Andriamanitra dia misy transformation fiainagnanao. Tsy mbola nisy rehefa agnaty Baiboly tao olona nihaona tamin'ny Tompo ka tsy niova ny fiainana. Dia zay zavatra zay mila tadiavintsika isanandro isanandro. Aiza ny ahitana ny toerana miafina io? Mino tombotolo-tsaina moa tsika zao ifadianina 120 andro. Mino za fa ihaona amin'ny Tompo ianao anatin'io. Mety io le toerana miafina. Aza variana amin'ity nofo be ty fotsiny tsika relasana ambavy, fa misy ny atao hoe tontolo ara-panahy zay mifehy ny fiainana rehetrarehetra. Aiza hoe zay ianao amin'izay ara-panahinao zay. Alleluia. Donc zany ravagna ny olona te handrehan'Andriamanitra voalohany indrindra mila manana sofina voatokana. Mila magnamasina ny sofinao io ianao. Sanctification des oreilles. Mba hamasino izy io, fa tsy raha jiaby asianao tandrinesana izy daholo. Hatramin'olo magnasaha, inao izy take igny? Izy kristianina mahay magnasaha, airegno ty ozy. Raha efa regninao keo fa ompaka aherigna nino koa. Tia raha atsika. Ino mahatonga atsika tia raha io? Enofo te. Enofo io. Lasa izy ny te hibaiko an'le fanahy. Engany mba andray lesony ianao androany. Alleluia. Jerevy tsara ry avagna nasarotra ny lalagny Josefa dia ny tsy fahaizany ny fehivava. Josefa na ho isinina na isinina tsy maintsy tonga eny amin'ny destineny.
fa tsy voatery nijaly izy vao tonga tany amin'ny destineny. Izy zavatra efa nagnomanin'Andriamanitra fiainagnanao io tsy maintsy tanteraka, fa tsy voatery hoe problème ny tanteraka anazy raha hainao mamody vavanao. Tsika le zay. Misy zany karazan'olona rehefa vavaigna loatra dia lasa fahavalony daholo olo jiaby. Za nge milaza aminao hoe fa na olo maregny anao hiakatra Tananarivo foana fa misy marary kibo. Hiakatra ny Zaia maregny, hiakatra efa tsy zakany. Nefa za fantany olo andeha Ambakarivo akeo hoany ianao. Nahitanao nagnano autostop tamin'ny Saint Paul izy fa narary lao very andeha Tananarivo, olo andeha Ambakarivo. Mba mianara mba hafody vava. Misy zavatra tegna renao mihitsy mampite tabataba lora nga angina. Ny olo teo ara-panahy mahay mampangina. Mampangino ny amboponao, sainanao, indrindrandrindra mampangino ny vavanao. Raha ianaranao magnano raha karaha zany, vitanao mifehy zavatra marobe. Io no agnisan'ny zavatra tegna tsy voafehin'olombelona lela. Noharin'Andriamanitra salamina voalagnana sambo aby izy io. Ny sambo na dia maventy fa familiana kely fotsiny no mitondra azy. Dia tahaka zany koa izy ny tena. Dia mila miantso ny fanamasina ianao hanampy anao amin'izany. Mila sofina voto. Mba petrao kely fagnontaniana dia valio ino daholo raha jerijerevan'ny masonao io parivony andro. Ohatra hoe vao mikomanse journée araiky, ino daholo raha jerevan'ny masonao. Fa miankina amin'izany ny atonga anao lehilahy ara-panahy sy ho vehivavy ara-panahy. Satria Andriamanitra rehefa miandro olona mangina, zay izy vao miasa. Le mangina eto zao tsy voatery vava foana. Mahatonga anao tsy mety mahita fahitana satria tsy mba hampanginonao ny tebotebon'ny fonao. Tsy mba hampanginonao ny feon'ny fetretanao, foatra miteny foana ino makenao ny reraka foana mivavaka efanao. Dana mba mianara hampangino. Amen. Hampangino. Misy fotoana ho an-tegna tegna te hamaly, te hitabataba, te hagnafay, tsy haiko te hagnino, fa iregny no ampianarana hampangino satria asan'ny nofo regny fa tsy asan'ny fanahy. Maheno antsika jiaby. Lasa tsisy varany ianao ohatra hoe ifadianina nefa tsy arahanao rakoranko zany. Lasa magnano régime foana anao. Anao kibo ananjy fisapisika rehefa vita 21 efa tsy voako amin'ny ekeo le filo ki afaka volan-draiky izy fa mibontsina koa. Mba tsy hatonga ny fifadikananao régime, mianara mangina. Mianara mangina. Io avonavonanao io hampangino io. Io fahaizam-bavanao io mba hampangino. Ilengalenganao lava io mba hampangino. Be da be ny zavatra mila hampangino. Ny filan-dratsy rehetra hampangino. Asaigna hoe mangina hoe kalmanao. Matoria mihitsy miala marindrina anahy. Dia zay anao vao lasa olom-baovao. Mba tiako mandritra ny 21 jours io tegna kristianina ara-panahy daholo tsika jiaby. Tsy hainoko tsara le amen anao. Alleluia. Ary ny fanginina dia tena ilaina raha te hatakatra zava-panahy ianao. Tena ilaina. Nisy fotoana hoa niresahako kely ty tamin'ny maraina. Nentin'i Jesosy niakatra tany amin'ny tendrombohitry fiovantare, John, Petera, Jacoba. Rehefa tonga tany fiovantare zany, c'est un lieu saint, très saint. Ary nisy zavatra nataon'Andriamanitra teo satria na niendriky Jesosy ary lasa namirapiratra ozy ny Baiboly. Dia tampotampoka teo niseho teo Eli mpaminany. Eli zay efa maty. Dia nivoaka teo koa Mosesy. Tena milaza aminao za raha lasa nabavy fa tamin'ny fotoana io nisy karazana transfert d'onction ho an'ny Petera, ho an'ny Jacoba, ho an'ny John. I Jacoba sy John nangina ary tsy nalopeo na indray mandeha. Fa i Petera efa zatra midratra. Efa tsy vao androany zany Petera no tia miteny. Ndray andro izy nahitany Jesosy nanao zinga andava tambony rano.
niaraka teo Petera i Jakoba sy John fa tsisy niteniteny nangina fa i Petera raha ianao marina re dia mba teny anao akeny aminao e raha tsy ianao dia miala ianao amin'ny anarana Jesosy Kristy. Jesosy Kristy niroany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tia resaka sinao izy fa ile roalahy reto fa zatra mangina natahotra ny izy nahitany Jesosy namirapiratra natahotra izy nahitany Mosesy hoe iny va re zao Mosesy zao mba imagineo ange fa mety tena i Petera mety tena hagnano resabe tagny fa tsy nisoratana akato fa magnala baraka mety tena ela leka ny ela dia tena hitako le ro Mosesy dia tena le rilo vosa niovany tarehiny gavare dia ohatra ny igny zao Eli zao dia mazendagna leka raha hitako androany zay ka mety possible zany nataon'ny Petera fa tsy nisoratana azonao satria inona raha nataony iry Jakoba sy John natahotra fa izy nanangatagnany ndaotsika ho zay namboatra trano lay dradraka ananjy io edy araika hono ho an'i Jesosy araika hono ho an'i Eli araika hono ho an'i John nefa zareo tamin'ny fotoana io olo anakenina manaovy anao calcul kely Mosesy Eli Jesosy telo Petera John Jakoba telo ça fait 6 fa nagnino mangazy efa trano telo fogna ataony satria tao agnatin'ny Petera tao tsy de service loatra fa tahotra hoe rehefa miditra koa zany reo hoe tora tongotra ozy dia sady taominy moramora i Jakoba ndao zalahy hiala patsika efa tsy ho fahateto sady milaza ny lesany fa re mihidy sao reo dia lasitsika makalaka ny re afitary zany zany raha tagnaty lohany fa tsisy révélation nany kely azo taty afara amizay nataon'olona amizay Jesosy nambanimbaninn'olona Jesosy nataon'olo tsisy dikany Jesosy naratsiratsin'olona Jesosy nopanin'olona Jesosy nitenenin'olo ratsy Jesosy teo Petera teo John teo Jakoba fa Petera tsy niteny zavatra mba nitenenin'ny Petera dia hoe sanatria raha hitranga aminao zany regleko tri Petera aranofo regleny amina sandrony dia jerevy tokoa ny nanaovany sofiny malikô dia fiao fa i Jakoba sy John niarany teny tamin'i Jesosy hoe sitrako va raha hiantso afo zahay mba handevonana an'ireo azonao taiza nazahoany Jakoba sy John n'izay afo zay tany amin'ny tendrombohitra fivantare tany amin'le lieu saint zay nafan'Andriamanitra ny transféré zavatra tamin'izy ireo ka matetika rehefa agnatina fivoriam-bavaka salamo zao misy transferana zava-panahy foana fa zay olona mangina zay olona mifantoka zay olona lina no natao azo anazy engany mba azo ny anjaranao anao androany oka mba ho izy fahasoavanao transféren'ny tompo makany aminao androany manomboka eto revagna mba ampanginy kely le avonavona Petera tena tsy mba hainy mihitsy nampanginy vavany tenenin'olo izy tamin'ny farany efa dernier moment hoe igny anika mba namany koa le zalahy igny fianakaviany zareo an'igny io zareo tovitovy lakany sofiny tsy mbola nangina koa fa mbola anao marazo ninanao e da sy lalako zany e andesagna dalanao sy takapiko amin'igny vavanao igny anao ozinga tsy mbola nangina koa Petera tiako teneneto revagna tsy hoe tsika andeha ijuge an'i Petera fa makalesony so dia mbo zany izy mahela valim-bavaka anao io anao tsy mba mahay mangina so dia mbo zany mahatonga anao tsy misandatra so dia mbo zany mbloke ny ara-pananao satria tsy hainao mampangina ny avonavona tsy hainao mampangina ny ambopo efa niresako anao zany raha sendra hoe ka misy 2 milliards agnaty posinao ka nagnano bonjour olo anao tsy manjavogna ho azy 2 milliards anao igny sa mampanjavogna ananjy zany na raha sendra tsy haiko misy inona amin'ny fiainanao misy fisandratana grade titre aminao tsy magnala titre anao raha mba miteny hoe tahin'ny tompo raha vavy tahin'ny tompo raha lahy mampangina avognavo satria zavatra anankiray adionao fa possible io olona halanao io
io olona ireharehanao io, io olona ambanimbanianao io, possible ange le canal hitahiny tompo fiainanao e. Tsy hainao io canal io. Izy nagnampoy fa tamin'ny alalan'ny roy memy no nionan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Mosesy zany dia nieritreritra fa mety ho hisy rahona be avy any an-danitra any dia mamirapiritra dia misy feo magnano hoe oy. Or tsy zany, fa tamin'ny toerana zay ilay eritreretana hoe maloto, zany hoe zavatra tsy menao valeur ny andavanandro io, tagny amin'ny toerana zay fandehananao foana fa tsy nahitanao ninino, tagny no nisy roy memy. Ka zay le resako hoe ny zava-panahy matetika afenin'Andriamanitra, fa zay lina, zay olona malina, zay olona vonona no miona amin'izy io. Ary rehefa miona amin'Andriamanitra ianao, na dia tsy voatony ny vavanao ary ny probleminao, hitan'Andriamanitra ary tsy maintsy regleny. Fa ny olana zany ravagna maro amintsika no mivavaka fa tsy tena miona amin'Andriamanitra, tsy tena tafaray amin'Andriamanitra ianao nefa ianao mivavaka. Ary io ravagna misy teboka anankiray tegna arenesan'ny fanahinao io hoe zany afa miona amin'Andriamanitra. Mila tonga amin'izany teboka zany no vao miova fiainanao. Fa raha hivavaka anao mirozina amin'ny toerana io, tsy possible io a. Dia tena miteny anao za, mila mitombo ianao, mila mifo ianao. Raha io akamokamonao mivavaka, mila entanina lava vao mandeha mamonjy fivoriam-bavaka, sarotra ny atonga anao hifo ara-panahy amin'io. Dia lasa mbola le nofo zany, le tragno zany lasa mibaiko. Engany mba tsy hainao tsony le baikona tragno. Mianatra mangina. Averiny tenena amin'ny akaikinao zany, mianatra mangina hoe. Halleluja. Amen. Tsara hospitera raha anao trano ilay etsika, tsy hainao raha nahazo ananjy igny. Zany ozy nga raha haiko, malaky betsika mavita zany ozy, tsy ampitapakandro aby. Araika ozy any Eli, araika ny Jacob, araika ny Mosesy, araika ny Jesosy. Ny agnamboarany tragno ilay tsy inona fa noho ny tahotra. Fa ireto roa lahy reto zay nangina tonga dia natsapa fa afaka miantso afo izy. Amen. Natsapa fa afaka manokatra ranomasina mena izy satria nifanena tamin'ny Mosesy. Natsapa fa afaka mamoaka rano avy anaty vato izy satria zany ny onction tao amin'ny Mosesy. Ny an'i Jesosy moa dia efa tsy teneniny zay mino aho ozy ny asa ataoko no ataony koa. Ary ianao asa lehibe lavitra noho izany azy izy. Tain'i Jesosy ianao mpanginany. Alleluja. Hitahy ianao ny Andriamanitra. Tsy vitan'izany, faharoa tsy haiko na fahafiry, raha tianao ho ara-panahy tanteraka ianao dia mila tia vavaka. Mila tia vavaka. Io ravagna raha tsy tokony ataonao ambanin-javatra. Vavaka. Fampianarany karan'izany matetika tsy dia tian'ny sasany. Za io mba nagnantegna raha hafa ozy vavaka nino ndraiky. Mila tia vavaka. Io ny fototro ny fiainana. Jereo tsara fa rehefa avy nagnamboatra ny zavaboary Andriamanitra, ny alany taketo, lasa izy. Naninona? Ny andry ny Adama sy Eva hiteny. Ny fiainanao tompoko dia miandry anao hiteny. Destinenao miandry ny vavanao io hiteny. Agny ianao ny tokony miteny fa tsy amin'ny zavatra hafa. Ataovy amen. Ny fadianina Daniel, fa voasoratra ao anaty Baiboly fa nisy andeha na Persia nanakana ny valim-bavaky Daniel. Vao nanomboka ny vavaky Daniel dia efa nandeha le anjely fa tavela tagnelanelany teo. Dia ho za tamintsika tamin'ny alakamisy hoe anjelin'Andriamanitra ve dia voasakana agnelagnelany, satria misy principe spirituel ry avana. Ny spiritualité rehetrarehetra misy principe dia tsy maintsy arahana ary tsy afaka mandany zany nizanizy. Agnisan'ny principe nampiasaina tamin'igny dia niandry ny Daniel hivavaka. Fiainanao io zany mila ndesinao ambavaka io vao mihetsika. Azon'Andriamanitra natao fotsiny tsotro zao, nagnala le andeha na Persia dia nidina le anjely nitondra valim-bavaka. Fa tsy maintsy Daniel no nivavaka, dia igny vavaky Daniel igny lasa force n'le anjely nandresena le andeha na Persia.
misy zavatra riavana hainao tsara ty fa marina. Misy zavatra zay tsy tranga mihitsy mandrakizay amin'ny fiainanao raha tsy mivavaka ianao. Misy zavatra zay tsy hetsika mihitsy, tsy ho tonga mihitsy na dia nofinofisinao aza raha tsy mivavaka ianao. Zay zavatra hoentinao mivavaka tanterahan'Andriamanitra. Ary ny olona mpivavaka dia tsy iza fa reo le olona manana intimité amin'Andriamanitra. Miaramila mivavaka dia manana intimité amin'Andriamanitra. Zay le hoe mifankazatra. Ny olona mifankazatra be aminao ihany matetika no entinao makany an-tranonao, sa tsy marina zany? Ny olona tena mifankazatra be aminao tsy maintsy mahalala ny secretnao, sa tsy marina zany? Zany hoe io zavatra irinao io hoe za te hahita fahitana, za te haminany, za te hahery ara-panahy. Fifankazarana amin'Andriamanitra tompoko ny secret. Fifankazarana amin'Andriamanitra. Isan'andro Andriamanitra manana programma andeha ho ataony, fa matetika tsy renao le programma. Tanao sahala amin'ny andron'ny Joba zay matetika resako eto. Dray andro nivory ny zanak'Andriamanitra, nisy programma tao. Teo Satana, teo Andriamanitra, fa tsy teo Joba. Maro ny programman'Andriamanitra amin'ny fiainanao io, fa ny ankamaroany tsisy fantanao, satria anao tsy ampy fifandraisana amin'Andriamanitra. Zany mahatonga ny soratra masina levana miteny hoe raha misaraka amiko ianareo tsy maefa manao na inona na inona. Na manana nofinofo maventy be anao eraky ny cahier 200 pages ka tsy ampivavaka, tsy ho tanteraka ny nofinofonao. Ary mahatonga ny vavakanao ho hisy hery dia noho ny fankatoavanao tenin'Andriamanitra. Zay koa riavagnizy io fa maro amintsika mavita mivavaka adiny ray fa tsisy valim-bavaka ray segondra be. Ny antony tsy hoe tsy miaino anao Andriamanitra, fa ny tontolo ara-panahy misy combat. Mba imagineo fa Daniel masina be igny nivavaka fa mbola nisy andiana Persia na anakana valim-bavaka. Dia mazava ho azy raha anao tsy mpankatoa tenin'Andriamanitra ho hisy zavatra be da be manakana ny valim-bavakao. Fa engane mba tsy ho voasakana. Oza hoe engane mba tsy ho voasakana amin'ny anaran'i Jesosy. Mila mankatoa. Mba anontany kely olona akaikinao io 2025 tsika zao hoe mba aiza ho aiza ny fankatoavanao. Satria ny tontolo ara-panahy tsy ny feonao no henony, fa ny fatra ny fankatoavanao no mahatonga anazy iaino anao. Tsy ny feonao. Nisy feo ange ny zanak'Iskeva 7 miralahy. Nandroaka demônia zareo. Mivoaka ozy. Mafy feo ka zegny. Mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy zay torian'i Paoly. Fa niziriziry fotsiny Satana. Satria tsy feo no andrasany. Reo olona tsy mpankatoa tenin'Andriamanitra dia naveriny Satana tsara taminazy hoe fantanay nge Paoly. Satria Paoly mpankatoa tenin'Andriamanitra. Fantanay nge Jesosy volagninao zany Jesosy mpankatoa tenin'Andriamanitra. Fenareo izy iza. Mais vous êtes qui? Saky ny devoly nametraka an'izany phrase zany. Fa ianareo iza. Ny tontolo ara-panahy dia tsy manaiky ary tsy mahafantatra ankoatra ny mpankatoa tenin'Andriamanitra. Oka mba ho azonao tsara zany. So dia anao variana za zay niany vavaka 3 heures mihitsy. Nefa ny afindra fondrao mbola etsy ankilany fo. Zany fady hanina. Hanina tsy hoaninao fa ntsinika hoaninao. Za zany tena maka baiboly fo. I baiboly io vakiny foagna fa tsy ankatoavana. Mankatoava. Taogna vaovao tsika io. Aiza ho aiza zay zavatra satria miankina betsaka amin'izany ny force spirituelle anao. Ny fankatoavana. Fankatoavana. Alléluia. Ka manomboka androany mba miezah mba hanana fiainam-bavaka qualité sy etaeta lalina. Fiainam-bavaka qualité. Karakory eky. Tanao ny olona voavinanao mariage, misy zay atao hoe voyage de noces zay. Raha jiaby atao amin'ny nosy igny akagny qualité daholo. Hatramina kohaka qualité. Satria vao vita mariage.
Anontania manina. Azonao famindra qualité. Qualité. Hatramina bijou qualité. Karaha tsy apetapetaka tsara zany. Qualité. Isaritako ny sainao. Dia rehefa hivavaka ianao mba atao vavaka qualité. Ahoana na tonga an'izy io lasa qualité? Omanigny, préparena. Préparé ny mentalanao mihitsy ianao hoe amin'ny lera karan'izao za mivavaka. Tsy haiko amin'ny firy ianao mivavaka. Qualité. Amin'ny fotoana igny tsy avelanao hisy raha magnelingeliny. Afodinao tragno. Afodinao amin'ny telefônina. Resanao magnodidina hoe anatin'ny adiny ray aza vela hisy olo agnelingelina nefa hivavaka zay. Amen. Omaninao le izy. Zay vao anao manana fiainam-bavaka qualité sy etaeta lalina. Amen. Alléluia. Tain'i Jesosy ianao hoe mahatonga an'io qualité ihany koa dia ny fonao madio. Fo madio. Fa tsy hoe mivavaka anao dia mbola milonjolonjo. Sotranao za Andriamanitra. Aza trandrako mankasitraka fanamasina ny fitiavana. Fakahiditsika. Alleluia. Fo. Reraka foagna edy anao amin'igny e. Very foagna torimasinao ny fo marenal. Fa mila fo madio. Zay mahatonga an'izy io lasa qualité. Alléluia. Amen. Ao amin'ny Salamo 51:12, Davida mpanjaka no niteny hoe tohany fo madio aho Andriamanitra ozy. Tohany fanahy mazoto aho. Magnarakaraka an'izay mba mametra ora fixa ivavahana. Averiko foana zany na dia efa heninao ary. Raha mba magnontany antsika rehetrarehetra re zao za. Mba isaka lera manao kory ianao mba mivavaka. Mba agnontany hoe olona akaikinao io azafady. Mba ora karakory mba hivavahanao. 2025 tsika zao raha tianao atanjaka tsara ny ara-panahinao, araotra reto principe atoroko anao reto. Mba managna ora fixa hivavahana. Anao zao rehefa anona anao misy ora fixa mahanona anao. Fa tsy hoe nonanona fahatany zany ianao. Dia raha mba aty amin'ny ara-panahy le izy aiza ho aiza. Amen. Ary aza mijanona mivavaka raha tsy efa renao hoe afa-po ny fanahinao. Aza mijanona mivavaka. Misy fotoana izy io tegna renao mihitsy hoe afa-po ny fanahinao. Eo ianao